Dia tonga soa ato amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny resahantsika an'io zany a dia ny momba ny tourisme zany a ao Madagasikara. Io zany a dia zavatra iray a izay tokony imasoantsika bebe kokoa zany satria dia misy ny source na ataontsika hoe zany hoe fidiram-bola goavana de goavana mihitsy zany a ny tourisme ao Madagasikara raha ohatra ka jerena akaiky zany a ny momba an'izay a lafin'izay satria dia manana ny ataontsika hoe zany tsika hoe manana ny atout rehetra mihitsy zany tsika raha ohatra ka amin'izany lafin'ny fizahan-tany izany satria raisiko ohatra ny ao amin'ny nosy kely ao amin'ny sud américain ohatra zao a ny Cuba dia nosy iray a izay tsy de manana zavatra firy izy tsy de manana ressource ny zavatra hoe mba nisy tao aminy zany a dia ny resaka hoe plantation na canne à sucre ny tabac resaka ohatraohatran'izay zany fa rehefa nisy koa zany a ny ataontsika hoe ny sanction izay napetraky ny États-Unis tamin'ny firenena cubane zany a dia tsy nanana tsony izy zany a ny ataontsika hoe possibilité amin'ny fanondranana entana any ivelany zany dia rehefa nanao ny ataontsika hoe zany hoe fikarohana zany a ny mpitondra tamin'ny andron'ny Fidel Castro zany dia hitany fa ny ao amin'ny resaka tourisme ihany zany a no sisa hoe azo ny anteherana zany a raha ohatra ka ny hoe resaka fidiram-bolan'ny firenena zany ka dia ny masoany akaiky de akaiky mihitsy zany a ny resaka tourisme ka ny fidiram-bolany zany a dia ao amin'io resaka io ihany any ka tena nataony zany a hoe voalohan'ny ataontsika hoe zany hoe resaka fidiram-bolan'ny firenena mihitsy zany hoe ny fanjakana ny fitondram-panjakana mihitsy zany a no mikaondoha ny amin'ny hoe ahoana ny anaovana industrie touristika tena hoe performant zany ka dia marina de marina fa tena mampidi-bola ho an'ny firenena cubane zany a ny industrie touristique. Ny tena zavatra misongadina zany a amin'ny hoe fomba fikirakirany zareo ny industrie touristique zany a dia ny fahaizany mifehy ny discipline eo amin'ny vahoaka zavatra tena mahagaga de mahagaga mihitsy a izay zavatra zay tamin'ny fandalovanay tany Cuba zany dia tena voafehiny zareo zany ny vahoakany tena voafehiny zany hoe resaka hoe sécurité zany a dia tena tsy misy zavatra atahoranao na mandeha amin'ny alina ianao na ohatran'izany a de tsisy zavatra atahoranao mihitsy ny amomba an'izay ary ny vahoaka rehetrarehetra zany a dia ohatrany hoe efa voentana zany efa mahatsapa zany ny rehetrarehetra fa io a no fidiram-bolan'ny fireneny dia tena hitanao mihitsy a hoe voavolavola toe-tsain'ny olona tsirairay satria na ny olona izay miasa ao amin'ny hôtely zany a dia efa hitanao mihitsy hoe amin'ny fony tanteraka mihitsy ny anaovan'ny asa rehetra zay ataony ao ary dia ilay ataontsika hoe zany hoe ny tena forceny zany a dia ilay ao amin'ny ataontsika hoe fidélisation ny clientèle zay zavatra zay zany a tena mbola tsy misy ao amintsika ao Madagasikara izay hoe atao ahoana zany a ny ampiverina ny olona ary atao ahoana ny atamana ny
clientèle ny tourisme zay zavatra zany tena mbola tsy ampy amitsika satria mbola mila fanetana mbola mila famolavolana betsaka de betsaka mihitsy zany ny toe-tsain'ny vahoaka indrindrandrindra zany eo amin'ny resaka koa hoe sécurité satria ny sécurité de tsy vitan'ny hoe resaka fizarana basy eran'io amin'ny polisy sy ny zandary sy ny hoe resaka hoe fampitomboana ny sécurité eran'io fa eo ihany koa ny fitaizana ny toe-tsain'ny vahoaka fitaizana ny toe-tsain'ireo karazan'olon'ireo dia ny polisy sy ny zandary ary ny fanomezana azy ny fitaovana ary fomba ara-dalàna sy ny ataontsika hoe zany hoe ny karama ara-dalàna mahavelona azy zany zavatra rehetrarehetra izany no ahafahany zany manao ny asany amin'ny fony tanteraka satria raha ny zavatra hitako tamin'ny fandalovako tany Cuba zany dia tena raharam-pirenena zany azy ny tourisme zay aloha zany de zavatra tena misogadiny zay zavatra zay raharam-pirenena ny azy ary dia efa voavolavola mihitsy zany ny toe-tsain'ny vahoaka ao ny amin'ny hoe fomba fandraisana olona zany sy ny hoe à-l'aise an'le olona ary ahatonga an'ilay olona hiverina zava-dehibe zay zavatra zay satria raha ohatra ianao tamana fotsiny amin'ny hoe ny tangon'ny volany tamin'ny fandalovany dia manao zay tratrin'ny ainao amin'ny fanararaotana azy dia mazava ho azy fa tsy hiverina eo tsony izy fa ilay fahatsapan'ny tenany fahatsapan'ny touriste zany fa en sécurité izy rehefa tonga ao amin'ny toerana iray ny fahatsapany fa tena tsara de tsara no nandraisana azy tao de fa zava-dehibe zay ny fahatsapany fa hoe tena asehonao azy fa mila azy ianao zany koa de zava-dehibe mila volavolaina daholo zany zavatra rehetrarehetra izany ary indrindraindrindra dia ny eo amin'ny organisation zany ny amin'ny hoe mba efa tokony zany ny misy étude tena performant mihitsy zany avy amin'ny manam-pahaizana ny amin'ny hoe ohatraohatran'izao zany no tokony ho budget laniny touriste anankiray amin'ny fandalovana aty zany zany hoe misy zany ny ataontsika hoe ajustement de prix ajustement de tarif izay fanarahan'ny sehatra touristique rehetrarehetra zany mba ahatonga an'ilay olona hoe tamana hiverina foana zany satria ny tsara fantatsika dia ny hoe raha ny hoe tena tourisme potentiel zany dia aty Amérique du Nord no tena misy ny mpanefoefo izay afaka anome zany ataontsika hoe zany ampidi-bola betsaka ao amin'ny tany iray nefa ny zava-misy nefa dia ireo olona ireo zany dia ny tena hoe manavanana azy zany ny tena mahazatra azy zany dia ny tourisme zany any amin'ny sud américain satria hany zany no efa misy an'izay ataontsika hoe tourisme potentiel zay sady mora no bien organisé zany ho an'ny zareo le izy dia any zany no mahavatana kokoa zany ny mpanefoefo aty Amérique du Nord satria efa amin'izay zavatra zay zany dia efa voavolavola tsara zany ny azy ny hoe ohatraohatran'izao zany ny vola tokony hivoaka ny paosin'ny touriste zany ary efa calculeny tsara hoe raha ohatra zao hoe mandritry ny semaine zao lay touriste no mandeha any aminy dia efa calculeny tsara zany ny hoe tokotokony ohatran'izao zany no vola alon'ilay touriste iray zany hoe tsy atao vola
de tena hoe midagana be zany fa zavatra amin'ny fahefan'ny vidy ny olona azo ataontsika hoe classe moyenne aty Amerika Avaratra. Ka zavatra ohatraohatran'izay zany a no tokony koa zany a mba hoe apetraka koa zany a any Madagasikara ny hoe resaka tourisme ohatran'izay zany dia eo a ny manam-pahaizana zany a izay tokony hoe hiditra zany a amin'ny izay resaka étude ny amin'ny hoe fomba fandraisana ny touriste ny hoe calcul ny amin'ny hoe raha ohatra ka mandritry ny semaine ohatra zao ny olona anankiray de ohatraohatran'izao zany a ny vola tokony hialany posiny. Fa ny zavatra misy zany amin'ny tourisme aty Madagasikara dia ilay hoe samy manao zay prix tiany anaovana azy de misy zany de tena manara loatra be mihitsy zany a rehefa hoe mahita olona zany a hoe azo alorana de na any an-dalana ara zany ianao dia efa misy polisy firy no magataka vola aminao. Zany zavatra rehetrarehetra izany dia tsy mahatamana ny tourisme ka mila jerena akaiky daholo ny zavatra ohatran'izany. Tonga amin'ny toerana anankiray ianao de hita fa atao midangana be mihitsy ny vidiny zavatra nefa raha ohatra ka hoe misy zany izay atao fidélisation ny clientèle zay dia mazoto miverina ilay olona. Ary raha ohatra koa misy zany ny ataontsika hoe promotion na ny publicité satria raha ohatra aty Amerika Avaratra zao dia mbola betsaka ny olona tsy mahafantatra an'izany Madagasikara zany. Betsaka ny olona izay mitsabo tena ato amiko dia mbola izany mampafantatra azy any Madagasikara. Zava-dehibe ny fahafantarana zavatra ohatran'izany. Mbola tsy ampy mihitsy zany ny promotion-tsika ny amin'ny resaka tourisme. Ary io zavatra io dia tokony misy mihitsy zany hoe budget ny fanjakana zany atotona amin'ny resaka tourisme. Zany hoe anampiana zany ny secteur touristique rehetrarehetra zany indrindrandrindra ny amin'ny resaka hoe fandriam-pahalemana sy ny amin'ny hoe resaka hoe fanampiana fanohanana na ara-moraly na ara-bola zany ny industrie touristique. Ary dia mbola betsaka koa zany ny hoe hôtely tsy aux normes zany satria mila norme internationale raha ohatra ka tena hoe te ahatonga an'ireny mpanefoefo be ireny zany ao Madagasikara tsika dia tsy maintsy misy zany an'izay hoe fandraisan'ny fanjakana an-tanana mihitsy zany ny anao tourisme potentiel. Fa maro dia maro mihitsy zany ny hoe zavatra azotsika exploiter na ny environnement na ny tontolo iainana ny planty ny culture zany zavatra rehetrarehetra izany dia ananatsika daholo ahafahana misarika ny tourisme any Madagasikara. Ary tena hoe tourisme tena potentiel raisiko ohatra amin'izany koa ny any Hawaii nosy kely izay tsy de tena misy ressource fa ny tourisme zany ny azy no tena ressource goavana be miditra zany ao amin'ny firenena. Dia manana ihany koa zareo ny atao hoe tourisme avolenta izay misarika ny mpanambola eran-tany ka mila zany jerevan'ny fanjakana akaiky de akaiky zany ny zavatra ohatran'izay. Fa ny eto amin'ny Jean Forêt Santé dia tsy mikritika bêtement fotsiny ny zava-misy fa manolotra ihany koa ny vahaolana. Dia toy izay sy toy izay indray tompoky lahy sy tompoky vavy no azo natolotra antsika anio manao abonnement amin'ny Jean Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.